Ny herinandro lasa teo farapara ny herinandro lasa teo tany amin'ny faritry Sava iny no nisy zany ny lanonana anankiray natao tany antoerana, lanonana tao aoriana ny fifidianana loholona izy ity, lanonana izay hoe nanomezana valosoa ho an'ireo commune zany izay nifidy zato isan-jato ny loholon'ny HVM. Dia misa efatra ireo commune ireo no nandany zato isan-jato zany ny candidat-ny HVM tany amin'ireo commune amin'ny faritry Sava ireo. Ny fanomezana izay azon'ireto commune ireto dia vola mitetina 1 million d'ariary na ray tapitrisa ariary. Zay zany no hoe ny fanarahana zany tany amin'ny propagande na tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny fampelezan-kevitra tany hoe ho anareo izay mifidy HVM zato isan-jato dia omena 1 million d'ariary. De faly loatra moa zany ny HVM sy ireto candidat ny HVM tany faritry Sava ireto dia nampitomboina ilay vola dia lasa 2 million d'ariary, zany hoe eo amin'ny 8 million d'ariary teo zany no nomena ireo commune anankiefatra ireo. Dia izay ny atombohan'ilay mba fanamarihana etsika kely amin'ny ity maraina ity hoe ay tamin'ny fampelezan-kevitra zany dia efa nisy ilay fanambazana vola, satria vola ny resaka eto, satria tamin'izany hoe omena 1 million d'ariary izay mifidy zato isan-jato ny candidat-ny HVM. Dia tao anatin'ilay lanonana moa zany izay nitotsaina tao Sambava tamin'ny farapara ny herinandro lasa iny dia nanipika ireo mpandahateny, zany hoe ireo lohandoham-pisorona avy amin'ny HVM zany niaraka tamin'ireo loholona lany tamin'ny anaran'ny HVM tany amin'ny faritra iny, dia nilaza fa tsy hoe tsy kolikoly, tena nilaza mihitsy tamin'ny kabary nataony zany fa tsy kolikoly fa fampanantenana efa noresahana tany amin'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsain'ny tanàna tao anatin'ny fampelezan-kevitra. Inona ny tiantsika hatongavana atao anatin'izay rehetrarehetra izay? Vao miteny aloha ianao, vao miala tsiny fotsiny ianao, vao manao fanamarihana ianao anatina lanonana tahaka an'izao hoe tsy kolikoly tony, dia efa mahafantatra ianao zany fa kolikoly io, matoa ianao mialabala amina resaka tahaka an'izany. Ary isika mahafantatra fa ny lalàna amin'ny fifidianana mihitsy no tsy no mandrara zany amin'izany hoe fizarana vola sy fampanantenana vola anatina fampelezan-kevitra izany. Dia eo no mahagaga antsika hoe dia tena mampiteny ny vola mihitsy zany le HVM atao anatiny ny fifidianana iny, fa nga moa ny fampelezan-kevitra fampanantenana resaka vola, fa mba inona no mba fandaranasanao, mba inona ny tokony, inona ny andraikitrao izay efa voafaritry ny lalam-panorenana miainga amin'izay zany ny tokony fampelezan-kevitra nataonao hoe araka ny lalam-panorenana dia zao no atao, zao no andraikitro dia mifanaraka amin'iny ilay fampelezan-kevitra izay tao, fa ty zany tena fampelezana vola mihitsy, zany hoe fifidianana safidy. Izay no mahalaza azy hoe tena voamarina zany aty aoriana fa tena nofidiana ny safidin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna raha izay faritry Sava manokan'izay no resantsika, fa io betsaka ny fitoriana mahakasika azy, betsaka ny fitoriana sy ny fitarainana rehetrarehetra mikasika ny fifidianana loholona farany teo iny izay everitsika fa hoe nolaviny fitsarana avy momba lalam-panorenana fotsiny hoe natao nampanginina fotsiny zany amin'ny ankapobeny, fa izay zany ny porofo anankiray hoe tena nisy izay fifidianana sy fampiasana vola nataony ny HVM izay. Ary izy tsy mahay manafina azy zany satria tsy manana stratégie koa mazava loatra le HVM, dia nabaribariny zany tamin'ny lanonana an-tranga iny hoe notambazana volany ireo mpifidy ireo, fa mety ilaza hoe le commune no tambazana vola fa tsy ilay olona ny fidy, ka iza moa ny mpifidy tao anatin'le commune fa tsy miben'ny tanàna, fa tsy ilay mpanolotsain'ny tanàna tao anatin'izay rehetrarehetra izay, dia reo no tambazana vola. Ary rehefa tambazana vola zany dia eo koa mba hoe tena voavidin'ny vola tokoa ve zany le safidin'ilay ben'ny tanàna sy ilay mpanolotsain'ny tanàna tany amin'ny faritry Sava iny, satria izay ihany no resantsika amin'izao fotoana izao, ka nahazo ny valim-pitiany zany amin'izao fotoana izao, satria hoe nalany zato isan-jato ilay candidat loholona, zany hoe
naompy zany nitetika lay HVM sy le candidat HVM satria hoe tena zato isan-jato tokoa tamina commune anakefatra dia mandray ny valisoany dia porofo anankiray lehibe zay hoa fa tena nampiasa vola ary ny vidy safidy ny tompony andraikitra na ny candidat HVM tany amin'ny faritry sava iny de natao tokoa le lanonana de nozaraina ampabe maso teo le vola ary tena nampiseho ny hafaliny mihitsy zany sans souci ho ny filazantsika azy ireo loholony HVM lany tany amin'ny faritra iny dia nizaran'izay vola izay tamina lanonana anankiray natao tao sambava tao ny faraparany herinandro de gaga moa ny tena hoe validena zany na ataontsika hoe amarinina zany ilay fihetsika tsy nety izay natao tao anatin'ilay fifidianana loholona voalohany indrindra hoe mampitomby ihany sy manamarina ny ahiahan'ny rehetra sy ny fitoriana efa napetraka samihafa hoe tena nividy ny safidin'ny mpifidy vaventy mihitsy ireto teo anivon'ny HVM ireto tao anatin'ny fifidianana iny ary tsy niafina tao anatin'izay rehetrarehetra izay farafaharatsiny mba hoe fanomezana n'le commune tsy resaboly io fa tia moa zany tena hoe resabola fampanantenana mihitsy fa ny andrasana zany hoe ny tokony nandrasana zany hoe hitondra inona ho an'ny commune ny fahalaniny ny HVM tao anatin'ity antenimerana olona ity hitondra fampandrosoana tahaka ny ahoana fa iainga amina zao zany le hoe valipiti tahaka izao de zay tsy mifidy HVM zany de tsy nahazo de izay no atahorana amin'izao fotoana zao hoe tena mbola mipetraka le ia hoe zay tsy mifidy HVM zato isan-jato fe zany de tsy azo fanampiana raha izay zavanitranga tany sambava izay no asitsika teny tsy azo ny fanampiana avy aty ambony fa baikon'ny HVM zany mibaiko pitolomana zany de ny hoe rehefa tsy mifidy HVM dia tsy mahazo fanampiana sy ny sisa zay tsy nanaraka ny toromarika fa reto zany commune efatra tao amin'ny faritry sava de nanaraka ny toromarika satria nandany zato isan-jato ny candidatny HVM dia nomena fanampiana sady nisorana mihitsy nanaovana lanonana manokana tao anatin'izay raharahan'ny HVM sy ny fifidianana loholona izay tsitsatsetsa tsy aritra ihany ny satria rehefa vera teo sika hiditra amin'ny hoe tena natiana na tsy tiana zany de misy akony zay amina asany reto loholona sy ny loholona amin'ny akabeny avy amin'ny HVM ireto fa hisy akony ihany koa izay ho an'ny commune izay nifidy na tsy nifidy HVM tao anatiny ny fifidianana farany iny de izay no resantsika tsy no niresantsika azy tao anatin'izao fandarana izao.